Manolotra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny vaoantsary atoandro ny televiziona malagasy amin'izao fotoana izao ampanajana no anasakanao anaraka izany fampalalam-baovao izany. Ndia rahantsika aloha ireo lohatenim-baovao. Tavapetraka ao amin'ny seranantsambony Toliara ny birao fanarahamaso ireo entana mivoaka sy miditra ho fisorohana ny fanondranana an-tsokosoko. Miravina fiarovana ny tontolo iainana zanaka onko miisa 774 no voavoly atao amin'ny fokotany Andapy commune Befotaka entina anatevenana ny ala onko. Mahazo vano amin'ny distrika ny Mananaravaratra ny fiompiana trondro anaty tobo. Iazo an'i Egipta avy hatrany isika tia mpanombohan'ny vaovao-an-tsary satria araka ny mahafantatritsika dia niazo an'i Egipta omaly ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara sy ireo delegasiona vitsivitsy niaraka amin'ny omaly alina dia niaona mivantana sy ny tafa ary namaly ny fanontanian'ireo diaspora monina ao Egipta ny tenany ka tao anatin'izany no nanambarany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Randrenirina Mikaela fa tsy maintsy hofoanana ireo fifanarahana mambotry ny firenena izay ny fanarahan'ireo mpitondra teo aloha tamina orinasa tsy mijery afa-tsy ny tombontsoany manokana. Anisany tsy mbola mampiarina ny orinasa mpanjakana JIRAMA hatramin'izao hoy ny filoha ny fanararotana toy izany ka tsy maintsy averina hodiniana na hofoanana mihitsy ireo fifanarahana amin'ireo orinasa tsy miankina mpamatsy ny JIRAMA. Ankoatr'izay dia nanentana ireo malagasy any ampitan-dranomasina ihany koa ny filohan'ny fanavaozana amin'ny andraisan'izy ireo anjara amin'ny fikaonandoam-pirenena any an-toerana. Baby Stéphane sy Mamy Ravoafiso mampitantsika izay vaovao izay. Tsy maintsy arenina ireo fomba fanao tsy nety teo aloha hanarenana ny Madagasikara hoy ny filohan'ny fanavaozana. Mitaky finiavana sy fahasahiana nefa izany satria matoa tsy vita ny teo aloha dia tsy nisy ny fijerena ny tena tombontsoam-pirenena fa ny fitiavan-tena ny nanjaka. Mbola tsisy mpitondrana sany ny teny inona moa ny teny mpandraharaha matanjaka anankiray amin'ny resaka jiro ao Madagasikara ohatrany nataoko reo mbola tsisy nasa misy dikany teneniko zany misy dikany matoa le olona tsy mahasaha hatramin'izay misy dikany fa maninona ry any nanao an'iny sa ve za te hamono tena sa ve tiako ikorontana io fitondrako raha mieritreritra an'izay dia tsy hasaha mihitsy fa tsy maintsy miroso tsy maintsy mahasaha zay fahasahiana zay ilaiko fanohanana avy amin'ny vahoaka malagasy tsy ny tombotsoko ny anaovako an'ireny raha ny tombotsoko nangina dia navelako jaly eo ny vahoaka malagasy aiza moa ny ekenao an'izany hoe ao Tomasina izy tokony fournir 32 mégawatt ny besoin ny Tomasina 26 mégawatt 32 ny tokony fournisevany ao anatin'le contrat fa saingy zao le contrat misy misoratra hoe 65% io tsy maintsy payevany JIRAMA aminjareo na inona zavatra misy contrat efa teo efa mataona an'izany dia inona ny ataon'le société 14 zao ny omeny ao amintsika miteny zao raha tsy 11 akory izy zay 11 mégawatt ny omeny. Zahay efa miezaka mameno mividy groupe lafo be tsy haiko eo amin'ny 6 mégawatt angamba ny fenonay zay nantenainay mba hoe raha manome 20 izy na 22 dia plus n'le 6 omenay dia efa 28 dia milaminy Tomasina non voalasa kely zay dia nampidininy 14 ny azy 11 izy ao amintsika miteny zao raha tsy diso 11 mégawatt satria maninona JIRAMA tsy maintsy mandoa foana n'le 65% na dia 11 ary nomeny tadio fa 32 mégawatt ny azy raha 50% zay firy 16 mégawatt zany hoe raha 65 izy mety tafakatra 20 mégawatt raha io 65 mégawatt io 65% io fotsiny no nomeny zany hoe 20 mégawatt efa tsy nijaly Tomasina plus n'le groupe nomenay efa feno le 26 hatra 28 mégawatt efa nilamina Tomasina tsy izay ny zavatra misy fa 11 nomeny
ary izy tsy mivaky loha satria jirama tsy maintsy handohan'le 20 mégawatt amin'ny foana noho n'inona noho n'le contrat mbola raha inona voakanay fa mbola hivoaka eo ny sasany dia nareo very voaka malagasy mieritreritra hoe ireo olona reo ve ho faly amin'le ezaka sy fahasahiana ataonay tsy hanao tous les moyens ve izy anakorotanana anay za tsy manao hoe le niteneny koa no anakorotana fa zay mitovitovy amin'izay ka zay dia raha manaraka azy nareo dia izy any mandresy tsy avela ho tompotrano miono amin'ny raharam-pirenena ireo malagasy aty ampitan-dranomasina amporisiana ny fandraisana anjarana izy ireo amin'ny fikoanandoam-pirenena sy ireo fotoan-dehibe rehetra ilan'ny firenena azy ireo tsika zany tsy nangataka fanampiana avy any ivelany hoe anaovanay n'le concertation fa volantsika malagasy no fa voninao anaovana an'io dia manampy raha hanampy ny avy ny bailleur manampy anay amin'le izy fa zay mino fa ny vola fanatokanao ampy anaovana ny concertation nationale ny FFKM moa zao mitady QG izy dia mbola anatin'ny mitady an'izay zavatra zay zahay hoe aizany QG iasany FFKM dialogue politique moa ny anankiray lehibe andrasana koa efa nahita nareo ny fiarahanay telo mirahalahy tamin'ny Mali ny filoham-pirenena voafidy roa tota niaraka amiko iny zany efa ataontsika hoe fanombohany dialogue politique iny miainga amin'izy mirahalahy satria izy mirahalahy no ataontsika hoe ray aman-dreny be ny firenena io efa filoha teo aloha dia tsy maintsy apetraka aminy hoe inany atao dia mbola miara-androso mbola hiverina iresaka moa zahay telo mirahalahy dia après n'izay vao mahita hoe ahoana ny fomba hitondrana an'izay fifampiresahana zay fa raha mandeha tsara dialogue politique tsy misy tokony ho ahihahina ny avy tany io décembre 2027 vita hatramin'ny fifidianana ankoatra ireo loha FDB samihafa ny fampizarana tamin'ireo diaspora malagasy eto Egypte dia ny aino sy namaly ny etaetan'ireo tanora mandrato fianarana dia toerana ny voalohan'ny fanavaozana ny momba ny vadim-pianarana ny fanohanana arabola ary ny fanamorana ny fikarakarana ireo antota taratasy ahafahana manohy ny fianarana nahazahoam-baliny mahafapo kosa ny momba ireo fangatahana marobe amin'ny fanitarana ny fehim-potoana mampanankery ny pasiport malagasy ho 10 taona raha 5 taona izany hatramin'izao ary ny fahafahana manao fangatahana izany amin'ny alalan'ny haitao arakajy mirindra fa isan'ireo fanontaniana ny votra nandritra iny fiaonany filoha tamin'ny diaspora tany Egyptiny ihany koa ny trangana alatr'olona miaro famonoana izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary namaliny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika azy fa efa fantatra ireo vondron'olona ao ambadiky ny fambolena tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ary efa hita soritra ny tian'izy ireo atongavana hoy ny filohan'ny fanavaozana Randrenirina Mikael manentana ny malagasy indrindra ireo mpanara-baovao amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy mba tsy ho tafiditra amin'ny velam-pandrika andemetsaina ny olom-pirenena sy andresena lahatra ny any ivelany fa tany mikorotana i Madagasikara. Babi Stéphane sy Mamy Ravoavisan hatrany. Tsy tranga mpiara-monina tsotra fa fanakorotanana sy fanotohinana ny fiandranam-pirenena ny zava-misy kasain'ny olom-bitsy tsy volena eto amin'ny firenentsika hoy ny filohan'ny fanavaozana. Ny fandotonan'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba tsy hatokisan'ny mpamatsy vola sy ireo mpampiasa vola eto amintsika no tanjon'izy ireo izay tonga hatramin'ny fandatsahan-drany mpiray-tanin-drazana amin'izao fotoana hoy ny colonel Randrenirina Mikael namaly ny fanontaniana sy ahihany ireo tanora malagasy mianatra sy miasa aty ampitan-dranomasina. Zay tanora izay tonga mitady ravinahitra aty ivelany fa tsy maintsy hody any amin'ny tany neviana. Ahoana zany ny tokony omen'ny fanjakana amin'izay lafiny izay zany mba hahafahanay manana courage ity ny tanindrazanay dia hahafahanay mody hoe raha mody any zay ka anao investissement ohatr'izao dia tsy atahorana hoe isy anafika tsy atahorana isy anao kidnapina. Zao fihetsika ao zao mihitsy ny tadiavin'ireo hisy ao Madagasikara sy hisy ho anareo izay ivelany aty mijery satria ny akamaroanareo tsy mahita raha tsy Facebook dia mba hangatahako nareo amin'io Facebook io aloha nijery vaovao dia mba jeronareo ve aloha izy any mandefa azy ohatra hoe le sary hoe TF1 namoaka hoe fandroana devoly mba hitan'ny fanjakana ataovinareo anketiny ny zavatra iny fa tsy TF1 kory nanao an'iny
zay tsy manao hoe tsisy misy io, tsy voazao ny nisy an'io. Ny fotoana tena nampisy an'io tao Madagasikara ray raha tadidinareo Boiron, Bois-Carré tamin'ny fitondran'ny Ery Rajaonarimampianina. Dia nizahana nakorotana koa le fitondran'ny Ery Rajaonarimampianina dia iny. Niala le Boiron sy Bois-Carré nandeha kidnapping. Remarqueo zany zavatra zany tadidionareo kidnapping. Fantatra ny olona ambadikio e. Fantatra ny misy zavatra tiany atao, misy psychose tiany zarana, ohatran'ny mahazo anao zany. Ny olana any amin'ny Facebook io, même les faits divers, lasa zavatra atao ampikorotana malagasy. Ary io fanakorotana io bien coordonné, tena teneniko anareo zany. Jeronareo COFAS. Agence anankiray izy io, agence malaza ny ivelany, io no mpamoaka vaovao hoe ny climat d'investissement amin'ity firenena anankiray ity tena tsara. Dia miencouragenareo investisseur ho tonga any. Jeronareo neny navoaka ny COFAS io il y a tsy haiko une semaine vis-à-vis ny Madagasikara. Korotany Madagasikara iny tsy assuré ny investissement ena, akiviny le investisseur ho tonga ao Madagasikara. Io déstabilisation io tsy olona ray intsony io, fa misy firenena ambadika io. Mbola nanamafy ny kolonel Randrianirina Mikael fa efa hita sotra ny momba ireo atidoha mikotrika ireny endrika fanakorontanana ireny, ary efa maro amin'ireo mpamitahiraka no efa voatazo ny mpitandro ny filaminana hanaovana fanadihadiana azy ireo. Tabataba ny olona rehefa miteny hoe fotoana zao tokony hivavahana, laïcité, ina sy ny namany fotoana tokony hivavahana zao. Le itsika tsy mivavaka mihitsy lasa miniminy foana manao an'io. Hoe le voamasona varira no avakina vato, le voamasona varira no tsy fantatro. Mbola avoakanay ato ny mpiambina manokana mihitsy nalefako amintsika miteny zao nanomboka tamin'ny Zoma sur terrain anaty ala reo miaramilako gendarme polisy reo. Efa misy voasambotra any, efa misy voamaso efa tratra any, tena teneniko anareo zany. Réseau-na mpivarotra voamasona varira. Ary zay nanao tsy maintsy ho tratra. Misy efa hitanareo mifita sur Facebook eny ny sasany eny. Misy fikambanana tsy mazavazava io, ary io mbola hofanako Madagasikara fikambanana satanika tsy fatapatatro. Misy efa hitanareo mifita sur Facebook ary hoe ahoana moa ny nonao hoe anatina bureau anankiray misy taolam-balon'olona, dia ao zareo nefa no mivavaka. Ary tsy hijanona amin'io. Mety rehefa mipetrapetraka daolindreo andro masom-pokon'olona sy hoanin'io, hivadika amin'ny fandorana santaralina jiro indray izy. Be da be izy ao fa manomana an'izany foana ny ataon'ireo andoro santaralina jiro. Zay zavatra rehetra hitany hoe ampitabataba olona dia ataony daholo. Ankoatran'ny fihaonana tamin'ny diaspora iny dia mbola maro ireo dinikasa izay hatrehany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika any Egipta amin'izao fotoana izao, izay hoentina aminao ato anatin'ny vavaoantsary ny televiziona malagasy ihany. Fa izao aloha dia hiverina eto an-tanindrazana isika hiresaka vaovao ara-toe-karena, satria dia nahazo foto-drafitr'asa ho fitsirianareo entana mivoaka sy miditra ny serana tsambony Toliara, ny fahadiseranana ny APMF ary ny polisy ao an-toerana no isahana ny asa fanaraha-maso, tanjona ny irosoroana ny kolikoly sy ny fanondranana tsy ara-dalàna, antony ny aina Leontine Henri John. Ho fanatsarana ny fitsiriana ireo entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara dia notokanana ara-pomba ofisialy ity biro vaovao etsy amin'ny serana tsambony Toliara, tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasa ny sampandraram-panjakana misahana ny faditseranana sy ny douane, ny polisy ary ny APMF. Ny douane kifenitra iraisam-pirenena amin'ny fitsiriana entana opération commerciale dia mipetraka eo amin'ny vavahady manara-maso farany ny entana miditra ny territoire national zany, manara-maso farany manome autorisation farany, ary izy ihany koa no mipetraka eo vavahady voalohany manara-maso ny entana hiditra ao am-port hivoaka ny Madagasikara. Ny fisian'ny braoety zany dia tafiditra ao anatin'ny fanatsarana fomba fiasa zay, satria taloha tary anatin'ny port misy ny fahadiseranana zany manao ale asa. Ka eto dia faly izahay miaraka amin'reto entité régalienne ireto
ary misaotra makasitraka tamin'ny fanehoana fiarah-miasa satria tsy nisy ny fifampiresahana sy ny fiarah-miasa amin'ireto sabadara-panjakana miasa aty am-port dia tsy dosa izao ka makasitraka makatelina engane hitarika fivoarana sy firobovoan'ny asa opération commerciale ity fijoroan'ny braotia ary hanatsarana sy fomba fiasa zay. Isan'ny antoka lehibe mitondra fampandrosoana indrindra ho an'ny faritra atsimo andrefana ny fanatsarana ny fomba fiasa toy izao. Mifanaraka amin'ny politika entina mpandrosoana sy ampiroboroboana ny tontolon'ny fizahantany izay anaovan'ny ministera sy ny fitaleava-paritra ezaka ny amin'ny faritra Diana ny fisian'ny trano fandraisam-bahiny lehibe izay notokanana tao Antafiambotry Nosy distrika Anambanja tamin'ny sabotsy lasa teo nisy ny lanonana ara-panjakana notarian'ny lehibe ny faritra Diana sy ny tale-paritra ny fizahantany sy ny asa tanana tany Diana tamin'izany fotoana izany Kinisa Bezandry. Ny 30 isanjaton'ny mpizahatany mandalo eto Madagasikara dia mitsidika aty amin'ny faritra Diana raha ny fanambarana nataon'ny talem-paritry ny fizahantany sy ny asan-tanana nandritra ny lanonam-pitokanana sy fanokafana amin'ny fomba ofisialy izao trano fandraisam-bahiny lehibe antsoina hoe Marionel eto Ampasindaha Antafiambotry Nosy izao. Isan'ny ezaka ataon'ireo tompon'andraikitra aty anivon'ny faritra ny mampirisika ireo mpandraharaha isehatra amin'ny fizahantany ka hametraka foto-drafitrasa fandraisam-bahiny mba hampitombo ireo mpizahatany hitsidika aty amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Nosy. Tokony miasa mandraindraikitry mikasika izany na ny fitoeram-panjakana na ny privé mahafatotra matatra ny tanjo. Ny fitoeram-panjakana mampirisika ary mankamora miasa fa natsika privé tena antineny anatanteraka anano investissement mikasika tokotsy mazay eto amintsika eton'ny région Diana. Ankoatra ny fidiram-bola sy ny fampananan'asa dia fomba entina mampiroborobo ny fizahantany mba hitondra fampandrosoana miainga avy ao amin'ny commune ka mipakatra amin'ny faritra ihany koa ny fisian'ny hôtely lehibe toy izao. Ny lehibe ny faritra Diana, Generaly Marvavy Louis Francio sy talem-paritry ny fizahantany sy ny asan-tanana no nitarika ireto délégation nitokana sy nanokatra amin'ny fomba ofisialy ity hôtely ity. Iresaka fiainam-pirenena vetivetsika araka ny efa namarana taminao tamin'ny omaly tao anatin'ny vaovao-an-tsary dia nanomboka omaly 20 Jolay 2024 ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ao anatin'ny listim-pifidianana ary farana ny 4 Novambra 2024 izany fotoana ahafahan'ny olo-pirenena misitraka ny zony amin'ny fahazoana mandray anjara amin'ny fifidianana izany fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana izany dia arahantsika miaraka ny akon'izay fanombohan'ny fisoratana anarana ao anatin'ny listim-pifidianana izay tany amin'ny faritra. Fisoratana anarana manakaiky vahoaka ao anatin'ny mangarahara sy fahaiza-manao ary andraisan'ny rehetra anjara no atao manomboka izao hoy Ramatoa Anne Raymond, mpanolo-tsaina nasionaly eo anivon'ny CENI. Tamin'ireo sefokotany sy ireo ratsamangaika ny CENI eto Ambovimbeandroy nandritra ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rejistim-pifidianana nasionaly. Nampahafantarina teto ireo dingana atao mandritra ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy, tanjona ny hananana lisitra feno, marina, eken'ny rehetra ary manaraka ny didy amandalana. Nampahafantarina sy nomena fanazavana feno momba ireo fomba dimy izay ahafana misoratra anarana anatin'ny lisitry mpifidy izao ny rehetra izay tonga niatrika ny fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy teto Maintirano narahina fametrana fanontaniana magnitikitika ny saina avy amin'ny tsirairay. Taorian'izay dia niroso avy hatrany tamin'ny fanoratana anarana tao anatin'ny lisitry ny mpifidy ireo olona sasantsasany izay nitondra karapanondrom-pirenena. Tompon'andraikitra isan-tokony miaraka amin'ireo rantsamangaiki ny CENI avy amin'ny fokotany maro no tonga nanome voninahitra izany izay mitariny zareo teo anivon'ny prefecture ny Maintirano. Ny 20 Jolay ka hatramin'ny 4 Novambra taona 2024 ny fepitoana anaterana ny fisoratana anarana ao anaty listim-pifidianana manerina Nosy ho an'ny faritra fitifinana nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy teto Manakara ny lefitra fahatelo eo anivon'ny mpikambana ny biro maharitra ny CENI Ramatoa Rambina Daniel Omega. Entanina ny olo-pirenena 20 taona ny mihoatra hanatona ny toerana voatokana amin'izany isorasanarana ao anaty listim-pifidianana. Misy ny eny Ambrapokotany, Ambohipihonana,
misy ihany koa ny fisoatana anarana anabaka ary ny fitetezana tokantrano ataon'ireo mpanisa mpifidy. Fitetezana tokantrano, fitetezana ireo toerana betsaka olona amin'ny alalan'ny internet ary eny amin'ny délégué ho an'ireo izay manao karatra vaovao. Ireo ny fomba 5 ahafana hisoratra anarana amin'izao fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana izao. Nampahafantarina teto amin'ny bureau-ny préfet ny Morondava ny 7 ny volana Jolay taona 2024. Haritra efa-bolana ny fisoratana anarana ary amin'ny 7 ny volana Janoary taona 2024 ny famaranana vonjimaika. Ao anatin'ny efa-bolana miantomboka ny 20 Jolay 2024 ity ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy sy ny rejisy mpifidianana. Amperinasa avy hatrany ireo vomera mpanisa mpifidy miaraka amin'ny lehiben'ny fokotany eto amin'ny renivohitry ny faritra Ambatsoa. Iray amin'ireo fomba 5 ahafahan'ny olom-pirenena misoratra anarana ny fitetezana tokantrano ho any eto amin'ny fokotany Ambatomasina dia voatsidika hatramin'ireo tranombarotra ary tsy misalasala ny olona mampiatrano. Fomba faharoa ny fanatonana bureau-ny fokotany ho any eto amin'ny fokotany Anrokaroka dia maro ny manatitra karapanondro eto amin'ny se fokotany alohany andehanan'ny miasa. Ankoatr'ireo fomba roa ireo dia azon'ny olom-pirenena tao ny mangataka fisoratana anarana anabaka. Eo ihany koa ny fanatonana voamera mpanisa mpifidy eny Ambopionana ny toerana voryolona ary ny antsoina hoe primata ka izay olona vao mavita karapanondro pirenena voalohany dia ampidirina avy hatrany anaty lisitra. Tanjony ombonan'ny commission électorale régionale eo anivon'ny faritra Ambatsoa sy ny sedy maro antsitra amin'ny seny Foibe ny hananana lisy mpifidianana madio azo antoka ahafahana miroso amin'ny fifidianana mangarara ikely rehetra amin'ny Repoblika Fahadimy. Natao teto amin'ny fokotany Dar es Salaam anatin'ny boroborotany Jamanjary fanokafana tamin'ny fomba ofisialy fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy ato amin'ny efatry DNA izay netren'ireo olom-pirenena lehibe sampiraharaha-panjakana ary ratsamangaka ny seny. Amin'ity indray mitoraka ity misy karazany 5 no ahafahan'ny olona tsirairay misoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy. Manaja tanteraka ny atao hoe demokrasia ny fanatanterana ny fanavaozana manontolo lisitry ny mpifidy izao ho hatrany ny fanazavana. Raha tamin'ny andro voalohany izao navitrika ireo olom-pirenena tonga ny soratra anarana teto amin'ny fokotany Dar es Salaam sy Ambatoloka. Misoratra ny andy mifidy amaray filamatra hiatrehana ny fisoratana anarana amin'ny lisitry mpifidy io manomboka izao ka hatramin'ny 14 Novambra dingana voalohany. Azon'ny olom-pirenena ny ho voarakitra amin'izany lisy mpifidianana atao ao anatin'ny mangarahara tsy hanavahana ny rehetra ary manaraka ny lalàna ho fiatrehana sy hirosony ny fitondrana amin'ny tena fanavaozana. Ny vohitra ireo nandritra ny hetsika ofisialy amin'ny fanavaozana manontolo ny lisitry mpifidy eto Madagasikara ka hiantsona ny rehetra samy andray andraikitra hoy ny mpampakateny voalohany anivon'ny seny tonga teto Tomasina Antra Rakotoarsoa. Efa natomboka tamin'ilay fisoratana eny Ambohipionana sy amin'ny bureau fokotany ny fisoratana anarana ofisialy izao. Tsy aivina fa eny anivon'ny tokantrano ny bureau fokotany eny Ambohipionana amin'ireo izay vao nahazo ny karapanondro pirenena ary anabaka na internet ny fomba entina mandrakitra ny mombamomba an'ireo olom-pirenena mananjo ho ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izay atao izao. Izay no mahakasika ny akony reny fisoratana anarana atao anatin'ny lisy mpifidianana tany amin'ny faritra reny fa hivadika lafim-baovao mandidina ny tontolo iainana indraisika atao anatin'izao vaovao an-tsary atoandro izao. Araka nefa nambarako atao anatin'ny lohatenim-baovao 2 dia zanaka onko miisa 774 no voavoly tao amin'ny fokotany Andapy commune Befotaka nentina nanantevenana ny ala onko any an-toerana izay niarahana tamin'ny fikambanana lakile 3 eo ambanin'ny fiahiny Agakana OSTRM Sofia. Mitatra izay vaovao izay Everaldo Erniaina. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fitehirizana ireo biby an-dranomasina ny ala hongo ho an'ny fokotany Andampy commune ambanivohitra Befotaka Avaratra dia nanana izany ala hongo izany fa miamihena izany noho ireo tsindro mahazo azy tamahatonga ireo azandrano mihena ihany koa. Resy lahatra araka izany ireo ponina izay mikambana anatin'ny lakile 3 aty an-toerana fa hanarana ka natevina ny ala hongo misy amin'ny ity faritra ity. Teto amin'ny fotoagna talohaloha teo tegna nateviny halankongo tato ritry hanigny mandeha mangala drakaka mipody aviagny tegna fa mahazo ny sahazany le toko mahatsaro zay nke tonga izy amin'ny fotoagna zay zahagna nahay nitiky
ny fandribahan'olo hongo fa be fovoany eo am'izay resy lahatra zahay mao tegna hitanay koa sy mba tandraha aminay io tegna fa tsisy namboly mba zahagnany hoavy manampitosika ireto fikambana lakile telo ireto amin'ny fanarenany ny ala honko ny OSDR magakanina ka zanaka honko miisa 27,7 no vavolo teto hamboly honko miisa teo amin'ny 7,7 te zany voavolonay niany ny OSDR mamanokagna izy moa zany tegna miantsehatra mahakasiky ny fiarovagna ny tontolo iainagna ny asa izay andreketanay miaraka amin'reto tantsaha reto izay ampidiranay ireo asa maro isan-karazany momba ny famboliagna miaro ny tontolo iainagna famboliagna indesigny iadivagna amin'ny fivovan'ny toetrandro zava-dehibe ny hetsika tahaka izao mba isitrahany ny rehetra ny tombontsoa iraisana ato amin'ny commune Befotoka Avaratra ka tokony iarovana hatrahany ravoravo zegny zahay satria raha zahagna zegny afaripaka ny ala hongo tato amin'ny fokotaniny an-dampy ka zay zany nanoro refisoragna zareo foangakany mba natsapa fahasimban'izay ka nagnary ka angatatsika atsika zegny hiara-salahy karakara reo hongo zay natsapotsika reo mba tsy sombatiny mba tsy rombatiny mba hatonga ho vokatra ndraiky zegny ny drakatra tsika nandritra izao ihany koa no nanaovana ny fanaramaso ireo hongo izay efa voavoly tato anatin'ny 3 taona lasa ho fanamafisana sy fanatsarana ny fiarovana ireo arena voajanahary anaty rano sy amorontsiraka dia natao any Anosy Be ny fionam-beparitry ny LMMA amin'ny tapany avaratra andrefany Nosy izay ahitana ny faritra Boeny, Sofia ary Diana izay tatan'ny réseau miary tamin'ny alalan'ny carnaval lehibe namakivaky ny tanànan'ny Elville nataon'ireo vondron'olona ifotony anonany kafana izany tamin'ny fomba ofisialy Retsito Gendris sy Bebel Betombo. Pitatana ifotony mandray andraikitra ho an'ny ranomasina Lovainjafy io no aloha hevitra noraisina amin'ny fionam-be ny LMMA mivondrona anatin'ny réseau miary amin'ny tapany avaratra andrefany Nosy ahitana faritra Boeny, Sofia ary Diana izay natao anatsarana fitantanana arena voajanahary anaty rano sy amorontsiraka tegna mampisongadina zay fandraisana andraikitra maventy be ataony LMMA zay magnerana an'io faritra telo io afahagna mampiseho fa manana tombony goavagna be zany zareo amin'ny fitantanagna ny arena an-dranomasina manana tombony goavagna be zareo amin'ny fivelomagna ary manana tombony goavagna be zareo amin'ny fikobabiagna io ariagna io misy adaolana nefa vodin'olona ifotony amin'ny fitantanana arena anaty ranomasina sy amorontsiraka ka makatika tosika amin'ny fitondram-panjakana izy ireo tokotelo mamasina andro ny fanjakana mpiara-miombinantoka ary ny vodin'olona ifotony amin'izany fikobabiana zany tokony hijerena zany ny lalam-piariana vaovao manga sy maitso izay miompana amin'ny fitantananareo arena voajanahary an-dranomasina sy amorontsiraka mba tena izy vokatsoa tokoa izy tombony ho an'ireo vondron'olona ifotony sy ho an'ireo mpiara-mitantana amin'izany arena voajanahary amin'ny tanety sy an-dranomasina sy amorontsiraka zany Atri efatrandro fionam-beparitry ny LMMA amin'ny tapany avaratra Nosy izao eto Nosy Be mandritra izany ahitana hetsika maro samihafa momba ny fiarovana tontolo iainana an-dranomasina sy amorontsiraka. Fampivoarana ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara dia mbola malalaka ny tsena amin'ny sakamalao eto Madagasikara indrindra amin'ny filana amin'ny fanodinana ho ento-menaka tany Fianaratsoa izao dia nomena fiofanana amin'ny fambolena sy ny famokarana ary ny fanodinana izay sakamalao izay ireo tantsa ampandrosoana ny velotenan'izy ireo José Andrianarson. Manome tosika ireo tantsaha amin'ny alalan'ny teknika sy ny fomba ahazoana vokatra betsaka eo amin'ny fambolena sakamalao ny fikambanana mifanoana hampandroso ny rehetra isika na ny association miary mbola maro ny filana vokatra sakamalao eto amintsika toy ny fanodinana azy ho lasa ento-menaka dia ny fampiofanana tandroany koa moa zany tena haizana na fantatra hoe ahoana tokony hatao mba ahafahana hazahoana vokatra maromaro kokoa amin'ny fambolena sakaviro satria efa maro ny mpamboly azy dia teo zany nahitana hoe mila manao an'izany resaka canalisation zany rehefa mamboly azy ary jerena ihany koa ny masomboly izay tena tsara ahafahana manao azy voasindry tao anatin'ny fampiofanana ihany koa moa zany hoe tsy dia azo atao ny
manala vodina sakaviro fa aleo zany rehefa mamboly azy dia ajanonao mandrapahafokatra n'ilay izy. Rehefa mamboly ny sakaviro zany dia compost fitoandro zay zany no ampiasaina rehefa mamboly anazy. Dia zay nahatonga an'ilay hoe asiana ny fampihofanana zezika compost fitoandro. Hiezaka mboly fa tsisy tsara ohatran'ny fambolena satria ilaina ny tontolo maitso any indrindra fa ny fahasalamana ny aretina fa miresaka amin'izao ny fahasombany tontolo iainana. Zay zavatra raha voalohany anisan'ny mahasarika ny hoe mahaliana ny ao anatin'ny zavatra sahala amin'izao fampianarana resaka fambolena na sahala fanitarana makasiraka indrindra. Fa dia efa namboly azy anay dia mamboly anjava fa sy misy ny teknika momba fambolena sakaviro dia tena liana dia liana ary ny tena fomba hampiasa anazy sakasy an-davo amin'izay fiofanana natao androany. Ka rehefa mampiasa volo sakaviro zany dia manatena fa hazo vokatra be. Fa nefa tsy hemina volo sakaviro fa miankoa nampianarina koa ny tsaramaso, nampianarina koa voly korzety. Tsy mijanona amin'ny setry ny fambolena ihany ny association miara fifamirosy ihany koa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona. Ny aktivité tena ataonay amin'ny fiarovana ny vehivavy moa zany dia tsy mifanalavitra amin'ny resaka fambolena ihany, zany hoe manao izahay ny fampahaleovantena ny vehivavy any amin'ny resaka fambolena satria izay nahatsikaritra rehefa nandeha nanao descente tany amin'ny tontolo ambanivohitra dia maro ny zon'ny vehivavy no tsy voahaja. Dia izay no nahatonga anay nanokatra n'ilay aktivité vaovao hoe misy koa zany ny fiarovana ny zon'ny vehivavy. Dia nataonay amin'izay fotoana izay manao accompagnement zany izay ireo vehivavy marefo ireo tantsaha ireo. Dia mampiofana ny zareo izahay amin'ny resaka teknika mpambolena dia mampahafantatra ny zareo ihany koa ny zoa anana zareo, zany hoe ialako tsiny kely ataoko amin'ny teny vahiny zany ilay izy dia manao karazana vulgarisation na droit zany izahay. Ny sy fampandrosoana maharitra sy ny fizakatenany tsirairay no tena tanjony ny fikambanana. Mahazovana ny fiompiana trondro anadobo any manana ravaratra ny asa azo velomana tsara izay fiariana trondro anadobo izay raha ampanarahana tsara ny fepetra fiompiana toy ny ao Ambato Fitarafana ny amin'ny distrika ny manana ravaratra iny izao karazana trondro maro no hita miroborobo tsara ataon'ireo mpiompy saingy mbola mila tohana ara-teknika avy amin'ny fanjakana izy ireo ampivoarana ny fiompiana. Ogo Simon Andrinasolo Jimmy. Asa sarotra fa saingy afahana mampivoatra tanteraka ny velon-tegna ny tsirairay ny asa fiarina na ny fiompiana trondro an-dranomamy na anaty dobo. Araka izao hitantsika izao dia manana karazany trondro maro isan-tsokajiny ity dobon-daoka aty amin'ny faritry ny fokotaniny Ambato Fitarafana distrikany manana ravaratra izao. Ny fermegna laoka zany saso dila satrosatro noho ny fandrem-pahalena. Satria ilay fandrem-pahalemana zany raha ohatra tahegna amin'ny fambolena zegny izy somary raha malakilaky hely zegny ilay fiompiana. Na fiompiana akoho zegny na fiompiana laoka zegny mety mitovitovy fa misy tsy tovisany correct godal kopina. Fa ny fandrem-pahalemana zany amin'ny fiompiana laoka. Ary tsy zasy raiky karegny zegny fa izy koa ilay olo miompy laoko na manana dobo maro na dobo vitsy tsaikitsaky ny karegny resaka hoe fandrem-pahalemana. Kakazany zegny raha ohatra mety amin'ny fomba-fanjakana na amin'ilay olo malalatagna hagnampy azo ampihana zay hely tombo laoko fa azo atao fiompiana laoka. Ary maha ilaigna zegny fiompiana satria antony na ilay olo andeha hiviana zegny sorogno zegny izy satria miompy satria ka zegny tsy lagna famaky be tsy lagna andeha teteviny fa masaktoerana tsara zegny izy miompy. Hita fa miroborobo tokoa zany ny fiompiana trondro zay tanterahiny ity Andriamatoa Imbe Prospera ao amin'ny fokotaniny Ambato Milongo ty fa saingy moa dia mbola tsy ampitoana avy amin'ny fanjakana sy avy amin'ny tsara sitrapo eo amin'ny fagnatanterahana izany ka iangatahany tolo-tanana. Iazo any distrika ny Nosvartskika atao anatin'ireto vaovao manaraka ireto nahazo fotodrafitra sarody ny Braony commune vaovao sy efitrano fianarana ny commune Voilavo amin'ny distrika ny Nosvarika. Ankoatra izay dia isitraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny tetibolany Siady ihany koa ny commune Saminatolotra ny vahoaka avokoa ireo fotodrafitra saroa vita sy notokanana ireo. Lucas Georges Solomon.
natolotra ny vahoaka ny voilava ny favitany fododrafitrasa birony komina vaovao sy ny trano sekoly roa efitra ho any EPP voilava ny fankatiavana sy ny firaisampo no lalansaina tokony ananany sirairay ray roso amin'ny fanavaozana miainga aty fotony hoy ny solombavambahoaka ny Nosvarika Mara Volamirantodona sy adiny ihany koa nanolotra fanomezana ho an'ny komina ankoatran'ireo fanolorana ny fododrafitrasa ny tranon'ny komina eto Tapitanana izay komina ambanivohitra Voilava sy ny salle de classe ho an'ny EPP ny Voilava dia tonga eto izay satria misy fankasitrahana tegna omena an'izany komina izany dia ny fahazahoan'ny mpianatra tahanisa 100 ho an'ny fafana CPE eto Voilava ihany koa amin'io EPP io ihany koa no nahitana ny salanisa farany ambony ho an'ny zaza afaka CPA ho an'ny sekolim-panjakana ho an'ny distrikta Nosvarika lalasaina voalohany dia ny firaisampo raha andeha amin'izany fanavaozana tegna tadiavina ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Nisy moa ny dinidinika natao dia azo rano fisotro madio avy amin'ny teti-bolany siady zany ity Voilava. Zava-dehibe ho an'ny komina ny fahazahoana fododrafitrasa toy izao. Manana tombony lehibe zay satria nandritra fotoana lava dia lava toa dia nindrana trano zahay napisaina tena sy nana saorana ny fotoram-panjakana tena nanampy ary nanome izao fotodrafitrasa izao. Nanotrona izao lanonana izao ny lehiben'ny distrika ny Nosvarika Ramanjato ry Sara Paulin ireo ben'ny tanàna manodidina dia ny ben'ny tanàna ny Ambay, Fanivelona ary Fiadanana. Fa notanterahana tany Nosvarika ihany koa ny fampahafantarana ireo anjara andraikitry ny faritra Vatovavy entina mitondra fampandrosoana iraisana ho an'ireo distrika mandrafitra izay faritra Vatovavy izay Lucas George Solomon Antrany no mitatitra ny vaovao. Nampahafantarana ireo ben'ny tanàna sy ny lehiben'ny sampandrarahampanjakana eto Nosvarika izay notariany lehiben'ny distrika Ramanjato ry Sara Paulin ny anjara andraikitry ny faritra amin'ny fampandrosoana ny région Vatovavy. Ny antony fionanandrano moa zany dia fampahafantarana ny mera eto anivon'ny distrika Nosvarika inona moa zany ny asa iandreketan'ny faritra. Inona ny mission attribution sy ny rôle ny faritra mariany eto fa ny faritra dia miezaka hatrany hitondra ny fanavaozana dia izay fanavaozana izay no entina amin'ireo mera mba hafantarana hoe inona marina ny asa tokony miandry an'izy ireo sy miandry ny région. Ny tanjona dia ny hafantarany mera rehetrarehetra inona ny asa miandry an'izareo ho an'ny fampandrosoana be da be ny zavatra tokony hisy ny fidiram-bola eo anivon'ny komina tsirairay. Nandritra ny fandalovan'ny sekretera generaly ny faritra izao ihany koa no nanolorany ireo fitaovam-pandanjana lavanilina tao Ampaomanitra sy ny fampivondronana ireo mpitarika fikambanana notariany ekipa ny région Vatovavy tao amin'ny bureau parlementaire Nosvarika. Vaovao any amin'ny distrika Ambatofinandrana ny sitraka ny tampikarama telo volana ireo sefim-pokotany sy ny lefiny sasany any amin'ny distrika Ambatofinandrana izay amam-bolana maro no tsy nandray izany mitaky ny fisondrotany tampikarama sy ny andraisana izany ara-potoana ireo sefim-pokotany sy ny lefiny any an-toerana ary ny sitrahan'izy ireo birao-pokotany. Jean de Dieu Ratsimivily. Ny fokotany Mandrosinoro komina ambanivohitra Mandrosinoro ihany no manana birao manaraka ny fenitra ny sefim-pokotany ato amin'ny distrikana Ambatofinandrana. Ny ankoatra izay any an-tokantrano no mandray any vahoakany. Misitraka ny tambikarama telo volana ireo sefim-pokotany sy ny lefiny ato amin'ny komina ambonivohitra Ambatofinandrana ary amin'ny andiany manaraka ny anjarany sasany. Fisaorana fitondram-panjakana indrindra amin'izao fanavaozana izao izao zavatra izao dia isan'ny fanavaozana daholo aby izao fanaovana politekesy ny tambikarananay sofokotany izao zay moa dia maniry amin'izao fanavaozana izao dia mba hataony koa ny fanondrotana an'ireo karamana mpiasam-panjakanareo ny fanondrotana ty tambikaramana ity eran'ny Madagasikara satria anay dia mba isan'ny na tsy mpiasam-panjakana izahay dia mba isan'ny mpiasam-bahoaka ihany koa ny fotony raha tena hita hoe tena tsy mifanahaza ny vola raisina le asa tao fa nefa dia ataonay moa satria zavatra nekenay ty ohatranay sifokotany dia
nafidin'ny vahoaka ina tendrena io dia mitraika amin'le vahoaka ihany le atao hoe tombotsoa amin'izany asana sivifokotany zany sy mahavaly tsara ny zavatra zay takiany fanjakana da zay na zany ty fa hoe telo volana de tsy voasoratra ato hoe volana inona sy volana inona sy volana inona ity prodekisy ty de tsara aloha zao zavatra nataon'ny fanjakana zao tsara tena tsara mihitsy de ngane ka hitohy hatrany satria isan'ny zavatra ilanay sy mahatsara anay ny atao prodekisy tahaka an'izao. Marihina fa commune Sivy izay misy fokotany 720 no mandrafitra ny distrikena Ambato-Fiandrahana. Iresaka vaovao ara-pahasalamana vetivetsika ny distrikena Ambanja no voasafidy Nana Maria Nipikambana ao amin'ny olafitry ny mpitsabo nify sy ny aty vava faritra diana ny fiaonambian'izy ireo tamin'ny taona 2020 sy 2020 ity nandritra ny roa andro ny hetsika natao tao amin'ny renivohitr'ny distrika sy ny commune Bemanevika Sambarano ambony Kinisa Bezandry. Fanentanana ny ompana tamin'ny fitsaboana sy fojakojana nify sy ny ativava naraha ny torohevitra sy fanalana nify ary fizarana fanafody dimemempona no nandrafitra ny roa andro ny hetsika nanamariana ny herinandro ny mpitsabo nify sy ny ativava ho an'ny taona 2024 izay natao teto Ambanja sy ny commune ny Bemanevika Sambarano ambony ny arahan'ny mpikambana avy amin'ny olafitry ny mpitsabo nify sy ny ativava atao amin'ny faritra diana ny farany herinandro teo. Ny fahasalamana ativava sy nify ny nify dia fitaovana araiky izay manana ny maizy azy amin'ny vatatsika olombelona. Marigny zegny ny nify dia fitaovana indesy misakafo fa ny nify koa zay anisany fitaovana ahafahantsika mikoragna antsika jiaby zao ty antsika misy nify tsara fa izy koa zegny olo tsy manana nify tsy afaka mikoragna tsara beka. Miasa koa zegny ny nify amin'ny fandelemana sakafo fa indrindrandrindra ny nify zegny magnamia atsarana ny soratsika. Izy koa tsisy nify na bogosy na belgosy zato volagitsika dia lasa hafahafa lasa tsy dia tsara loatra zegny soran'olo tsisy nify déformé zegny soran'olo tsisy nify. Tamin'ny valandresaka nataon'izy ireo tamin'ny mpanao gazety no napatsy aivany fa tompon'andraikitra feno izy ireo amin'ny fitsaboana nify sy ny ativava ka hoentitra ny olafitra amin'ny fandraisana fepetra ho an'ireo izay misandoka ny asany sady nampitandrina ireo izay manao izany atao amin'ny distrikany Ambanja mba hijanona avy hatrany. Manomboka eto dia anaraka vaovao mahakasika ny fandraharana ara-kolontsaina sy ny fanatanjahan-tentsika eto anatin'ny vaovao an-tsary. Mihamaro ireo orinasa misafidy mpanakanto malaza ho endriky ny marika ny ankehitriny. Telo taona teo izay no natsapan'ireo mpandraharaha fa lalana ahafahana mampivelatra ny sehatry ny varotra ny fiara-miasa amin'ireo mpanakanto. Ichaine no voasafidy ny orinasa tsy miankina iray ho ambassador ny Labiera Beaufort fiara-miasa izay aritra herintaona sady araka amin'ny famoahana rakikira vaovao. Mamso Hortensia Tately Andrembelo. Taorian'ny fahombiazana teo amin'ny sehatry ny mozika dia Ichaine indray no nifidiny Beaufort ho ambassador neto Madagasikara mifototra amin'ny soatoavina iraisana no antony fiara-miasa. Anisan'izany finiavana anatsara trano ny kalitao sy ny fikatsahana zava-baovao ho andrehetra. Aritra herintaona ny fifanarahana ka iseho miaraka amin'ny hetsika maro samihafa ny fampivelarana ny marika iarahana miasa. Ity safidy ity izay mifanindry-andalana amin'ny famoahana ny rakikira vaovao mitondra ny lohateny hoe mazava. Tapa-kevitra zany anoana satria mamaly ny etaeta satria mahalelana maha-olombelana ilaina koa indray ny hoe makamaka kely hoe relax satria manampy betsaka amin'izay resaka réflexion sy karazan'izay ny consommation alcool tia fa natao relaxer ny saina sy ny vatana. Ahitana hira miisa 12 izy io izay mitantara fitiavana, fanantenana, fankahirezana ary hafatra sosialy. Anisan'ny fotoana lehibe andrasan'ireo mpankafy ny fampisehoana izay ho tanterain'ny Ichaine ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny volana Aogositra io. Fiara-miasa vaovao eo amin'ny tontolo mozika sy ny sehatry ny varotra izao tanterahina izao. Usalama tsaru fisati jarari.
Fisalorana ny vokatra malagasy izay ihany dia nisafidy ny anandratra bebe kokoa ny vita malagasy ny mpanakanto Denise ka hiara-iasa amin'ny orinasa Star ny tena ny fototry ny fiara-miasa eo amin'izy ireo kosa ny fampivelarana ireo vokatra vokariny ary tsy hijana amin'izay ihany fampahafantarana marika izay ihany anefa fa hitondra tetika asa ho fampiroboroboana ny zavakanto malagasy ny fiara-miasa Mamso Hortensiasy Tantely Andriambelotrany no mitatitra ny vaovao. Anambatra hery fanomezana sehatra ny mpanakanto sy ny vokatra malagasy ireo mpandraraha. Lasa sehatra iray anandratana ny vita eto an-toerana ny fiara-miasa amin'ireo mpanakanto izay indrindra no tanjo ny fiara-miasa ny Dinaizy sy ny Hortcola mandritry ny herintaona. Voafidy ho ambasadory i Dinaizy no izy anisan'ny mpanakanto manana ny lazany sy be mpanaraka ivelany sy ao amin'ny tambazotra an-tserasera. Nambaran'ny mpanakanto kosa nandritry ny fifanaraha-piara-miasa nataony fa ny sehatry ny mozika dia tsy ny fitafina sy ny taovolo ihany fa ny fanohanana trano ny vita malagasy izay fototry ny fampandrosoana ihany koa. Amin'ny mpanakanto anahy dia mila tanana ihany koa ny mpanakanto ifagnome tanana ny andaniny sy ny ankilany mba mampiroborobo an'izany hoe kanto malagasy zany ary za magnategna fa mbola ankoatran'izay mbola marobe ny zavatra mety iseho Isy sy tetikasa maro iarahana ny mesehatra ny zavakanto sy ireo talenta avy amin'ny soratra fiara-miasa izay mikendry ny ampiakatra avo kokoa ny asy ny vita malagasy eto an-toerana hatrany ivelany. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny 20 Jolaina 20 teo ny hetsika lalao soavolo miisa karakara ny faritra Iorombe ireo distrika telo mandrafitra ny faritra no mandray anjara amin'izany hetsika izany araharitra efatrandro ny fifaninanana ara-panatanjahantena sy fampisehoana ara-kolontsaina ary fitrandrana antolotra ara-pizantany azo amidy ao iosy no hita mandritra ireo efatrandro ireo fetiniaina Andrianjafy. Tafiditra tao anatin'ny vinam-pampandrosoany lehibe ny faritra Iorombe Andriamatoa Raminavonjy Tialy Tsiveriasy raha nandray ny fitantanana ny faritra ny hanatontosana hetsika ahafahana manasongadina ny kolontsaina ny fanatanjahantena indrindra fa ny fizahantany izany indrindra no antony nanaovana izao hetsika lalao soavolo mihisa fisa mampitraoky izao. Ity hetsika ity izay mampivondrona ny kolontsaina ny fanatanjahantena ary ny fizahantany. Ireo sehatratelo ireo dia samy ampy lehibe iakina ny fampandrosoana ny faritra sy ny firenena. Ny kolontsaina no maha-izy antsika, izy no mampita ny tantarantsika sy ny soavintsika amin'ny taranantsika ankehitriny sy ny taranaka hoavy. Ka aka isika hiaro sampiroborobo ny vakoka sy ny fomban-drasantsika. Ny fanatanjahantena kosa dia mampivelatra ny saina, ny fifanajana ary ny fahasalamana. Mampianatra ny tanora ny lanjanezaka, ny fifehezantena ary ny finiavana handresy. Ny fizahantany dia sehatra lehibe mampandroso ny toe-karena. Rehefa manasongadina ny fahatsaran'ny vakoka sy ny taren'ny kolontsaina isika dia misaraka fizahantany mamorona ary mamorona asa mampitombo ny fidirana ambonina ny mponina. Hetsika maro samihafa no andrafitra ny lalao soavolo mihisa mandritry ny efatrandro totosaina eto iosy raha nosantarina tamin'ny alalan'ny karnavala lehibe mamakivaky ny tanàna nitohy tamin'ny fandraisam-pitenenana sy fitsidiana tranoeva nanaovana fampirantiana isan-karazany izany. Ny sekretera jeneraly avy amin'ny ministeran'ny fizahantany sy ny asa tanana no tonga nanotrina sy nanome voninahitra izao hetsika soavolo mihisa izao. Ny fitalavam-patro ny serasera sy kolontsaina Iorombe manokana ankoatry ny fanonorana sehatra ho an'ireo mpanakanto miangaly ny kanto nentin-drazana dia mikarakara fampirantiana amin'ny alalan'ny tranoeva ahafahana mampiranty ireo fomba mampanao sy ny kolontsaina nentim-paharazana bara mandritra ny efatrandro hanatontosana ny hetsika soavolo mihisa.
Anakatonaka antsika ny vaovao an-tsary ny tontolo ny fanatanjahantena taranja baolina kitra fifaninanana baolina kitra miavaka ny tournoi édition spéciale parent tournoi solidaire dia ny voalohany tsy fifaninanana baolina kitra fotsiny ity hetsika ity fa fotoana iray ampivondronana sy ampifankafatarana bebe kokoa ireo ray aman-dreny izay manohana ny zanany eny an-kianja isaky ny faran'ny herinandro ankoatran'ny lafin'ny fanatanjahantena mitondra hafatra momba ny firaisankina ihany koa ny tournoi solidaire école de foot folo no nandray anjara tamin'ity andiany voalohany ity teny amin'ny kianja ny Spantana bypass no nantanterahana izany avotry ny aina Rakoto Arsoa. Fotoana iray nampivondronana ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny tournoi solidaire tsy ny ankizy indray no eny ambony kianja tamin'ity andiany ity fa ny ray aman-dreny sy ny mpanampiana ny coach no ny faninana raha ireo ankizy indray no nanohana azy ireo avy eny amin'ny sisiny. Ankoatra ny lafiny ara-panatanjahantena mitondra hafatra momba ny firaisankina ihany koa ity hetsika ity. Nanentanana ireo ekipa folo avy amin'ny toeram-panabeazana baolina kitra na école de football eto Antananarivo rifaninana mitondra akanjo madio sy mbola tsara azo ampiasaina ho zaraina amin'ireo ankizy sahirana. Amin'ny alalan'izany no ampiroboroboana ny soatoavina toy ny fifampizarana, ny fifanajana, ny fahalalan-tanana ary ny fifanampiana. Afatra iray manamarina fa mampiray ny olona sy mampivelatra ny firaisankina ny baolina kitra. Tanjona dia ny ampiraisana inatrany andreo école de foot indrindrandrindra ho andreo lehibe nisan'ny pitaiza satria manana didy sandraikitra amin'ny ray aman-dreny sy coach hitezanandreo ankizy ireo ampisehoana modely. Ty tournoi solidaire édition spéciale parent ty moa zany dia natao mba ampisehoana ny ireo ankizy ireo zanaka izay hitezana eny anivon'ny école de foot na ny ray aman-dreny zany na ny coach dia samy mampiseho ny modely ety ambony kianja ho andreo ankizy kely mijery baolina eny amin'ny sisiny. Ny fanaramaso tamin'ity andian'ny voalohany ity ho an'ny ray aman-dreny dia natao ny fizahana ny livre de famille misy ny anaran'ny zanany amin'ny école de foot dia manaporofa azy miaraka aminazy ny carte décollage na ny carte ny ahafantarana azy mananjanaka ao amin'ny école de foot marina le zanany. Ho an'ny coach kosa indray dia natokana ho an'ny 13 taona amin'ny oatra no afaka milalao mba hitovizan'ny teknika sy ny niveau amin'ny coach sy ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny sy ny mpanabe avy ao amin'ny AFA na ny Analakely Football Academy no voaositra ho tompon-daka tamin'ity andiany voalohany ity rehefa nandavy ny GSM les élites Telonoroa tany amin'ny fandakana ny tir-au-but. Amin'ny volana septambra dia hiverina ao anatin'ny fifaninanana ho an'ny katita kely ny tournoi solidaire ao anatin'ny fanomafisana trandy ny fandraisana anjara ara-tsosialy nyreo ankizy. Tapitra ny vaovao an-tsary mame fotoana anao indray ny tenako raha mpitso ato anatin'ny vaovao an-tsary atandroany mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny raha mpitso indray ary tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.